Variana be ianao fa hoano ho any sakafo. Ka papa tsy mihaino ahy nefa dia zava-marina ny lazaiko. Raha mba fantatrao mantsy ny lazaratsy nyzany tanàna andehananao izany a. Lazao amiko ary le hoe lazaratsy mifameno anao ahy. Ka malaza ratsy amin'ny resaka hody ratsy sy misavy ny andry papa. Vetivety angefa hokaroaka ato amin'ilay pazy iray ato amin'ny Facebook ato izay dia ho hita amin'ny papa ao daholo ny témoignage ataondreo olona efa nandalona mipetraka tany ireo. Vakim papa angety Dia ianao io moa izany dia mino tokoa. Nefa izany izy ao anaty Facebook. Aza seho akory fa tsy ianao an'izay lainga amin'ny fironon'ny lao ahy. Tsy voatery ho diso daholo ange izay ato ry papa Papa tsy mety mihitsy izay lazain'ny olona io no olana amin'ny papa. Ianao koa anie anaka olona nianatra ka tsy tokony ino foana ny zavatra tsy marim-pototra ohatr'izany. Tsy te hahatohevitra be aminao ka. Ianao man tsy oleoko dohika eo mihitsy. Tsy izay ono reny anaka ny anakanahy ho any. Fa na ianao koa nie tokony niaraka amiko na dia hoe ahita ny tanyrazana fotsiny azy. Ka ho hitako ary nefa dia ataoko inona ny hoe hipetraka any aloha tena miala tsiny na tsy hipetraka any azy tsika mba mila fantarina daholo ny tanyrazany. Lovan'ny taranaka angeny ihany ho aniza moa izany fa tsy ho anao sy ny zanakao ihany. Ka sika eto tanahy manana tambetsaka sy trano firy nefa dia ny any ambanivohitra tsy fantatrano no mamahay anao. Zanako rehefa maty anie papa dia ihany tsy maintsy ho alevinao tadidinao tsara angambo ireny vavan'ny havan-dreninao ireny hoe tsy mahazo miara milevina amin'reninao tsika. Noho izany rehefa tonga amin'ny fotoana fahatesako dia any ambanivohitra ny tsy maintsy alevina fa tsy ao amin'ilay fasana ny levenandreninao. Avelo azy izany resaka izany ka. Manahoana pasteur? Miarabanao. Salama tsara. Salama tsara pasteur. Fa misy resaka tiako atao aminao izay azafady raha mba mety. Mety manam-potoana iresahana amiko ve ianao izao raha tsy mahadiso? Manana ka. Vetivety ary antany zavatra amin'iretsy diako ny retsy vetivety dia miresaka tsika mianaka. Tsy maninona fa maka toerana avy hatrany ianao am-piangonana dia ao tsika mianaka no miresaka avy eo. Somary nampiandry anao fa miala tsiny Tsy maninona pasteur. Ie. Ka inona raha hono ilay resaka tianao atao amiko Pasteur matahotra ary izany ny antony natonako anao izao. Ono anaka. Fa matahotra ahoana ianao ary matahotra inona? Misy ambanivohitra malaza ratsy amin'ny hody ratsy izay ao ilay anay sy papa. Niezaka nandresy lahatra azy foana pasteur ny tsy andehanana ihany fa tsy leoko dohika mihitsy izy. Vetivety ange jerenao ange ty ranga amin'ny Facebook ty azafady io izy izao anisan'ny joro vavolombelona ny amin'ny faratsin'ny olona ao amin'ilay tanàna. Maninona hono ilay tanàna araka ny nambarany eto? Mampiasa hody ratsy daholo hony ary mpamosavy daholo. Izay tafiditra hony efa mifofohy volo vao tafavoaka velona na maty na lasa dala daholo. Papanao nefa tsy ino ny zavatra ohatr'izany. Hitako somary miova mantsy ny fomba fijeriny sy ny finoana izy iny tsy mino ny fisian'Andriamanitra na ny asan'ny maizina izy. Ka izay ange no olako pasteur inona ny ataoko andresena lahatra azy tsy andeha ho any? Dadanao anaka tsy ho resinao lahatra izany fantatro tsara izy. Ny tokony ataonao fotsiny raha tsy maintsy handeha nareo dia tsy manadininy mivavaka. Ny vavaka no afaka hampandresy anao. Miangavy pasteur mba reseo lahatra moa papa matahotra ange aso dia hisy zavatra azo anay ihany raha hikiraka an'izay Sarotra ny andresy lahatra andrainao amin'ny zavatra sahala amin'izany anaka. Fa hono raha tsy mahadiso inona moa no tena antondianareo any? Hijery ny hanatsarana an'izany trano sy fasanana izany hono Eny ary hiezaka ny hiresaka amin'ny any anaka.
adidiko amin'ny mahampanompon'andriamanitra raha teo moa izany mba lazao amiko hoe roviny izy no mety eo aminareo. Miarabanao a monsieur Maurice. Salama. Misy vaovao anga sa manosolo ianao misaotra. Mipetrapetra. Misaotra indrindra. Ka inona ho ny vaovao sy ny sisa? Tsy misy fa tonga iresaka aminao indray monsieur Maurice. Tsy mandry ny saiko satria mahatsiaro tompona andraikitra ny amin'izay mety hahazo anao raha tsy miverina mandray an'i Jesosy ianao. Nety amin'ny resaka aminao pastera. Raha mboly izay resaka izay no resana ho amiko dia tsara angamba ny raha mandeha aloha ianao. Efa lava be ny resaka amin'ny fanaovantsika mahakasika izay ka tsy ho resinao lahatra amin'izay Andriamanitra ho any mihitsy aho. Miala tsiny fa vataniko ohatr'izay ilay resako satria tsy te holakolana aminao aho. Za tsy mino ny fisian'izay Andriamanitra ao izany ary tsy mino ny herin'ny maizina verimberinao lava io aho. Mba mpino anisan'ny nafana fo ihany anefa ianao hatramin'izay. Fa nisy inona tao anelanelan'ny tao no lasa samy laza ianao fa tsy misy izao Andriamanitra izao. Nanao fikarohana ary nianatra sy nandalina araka ny efa nilazaiko anao mboenimbony. Averiko foana pastera fa efa nisokatra amin'ny masoko aho. Fa nadalana saim-bahoaka fotsiny ary famitahana ny tondrana io resaka fivavahana io teto Madagasikara fa raha ny marina tsy misy akory izany Andriamanitra inonareo izany. Ankoatr'izay ny olombelona mihitsy no mamorona ny Andriamanitra mba hinony sy topoiny. Nandehanako tany am-piangonana hatramin'izay tsy hoe faresen-dahatra sanatria fa fanarahandihan'ireo ray aman-dreniko fotsiny. Izay. Somary mafanafana ny andro fandehaka ranom-boankazo aloha zaho sotrotsika. Mastoy ianao. Misaotra amin'ilay ranom-boankazo mangatsiatsika. Dinihanao tsara pastera. Resaka amiko mahakasika ny dianareo any ambanivohitra ny zanako monsieur Maurice. Mahita tao mihitsy ny zanako iny ka. Zany avy morangako hita tantaraina aminao. Matahotra izy satria malaza ratsy ange hono io tanàna ho alehanareo io Malaza ratsy hony? Dia malaza ratsy amin'ny ody ratsy. Monsieur Maurice raisinao vazivazy izany zavatra izany nefa mety hiatra manaina ange Tsy mandray an'izany ho vazivazy velively a pastera fa mandray an'izany finonom-poana. Tsy hanome tsiny anareo amin'ny finoanareo zavatra tsy misy fa kosa tezitra aminareo raha izany resaka izany no tohizanareo sy averimberinareo amiko foana. Fa efa renao ve na ny vakianao farafaharatsy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona efa nandalo tany? Tsy mandana anao amin'izay resaka firononany ahy. Miala tsiny pastera fa mbola maika andeha io tsy hoe mandroaka sanatria fa mbola misy zavatra kely hovidiako no manana ny diana mianaka. Eny ary andeha raha maika ianao. Fara monsieur Maurice raha sanatria misy manjoanareo ka tsy ahitanareo vahaolana dia misokatra amin'ny varavarako hitondra ambavaka anareo. Efa tafiditra daholo ny entana? Tsy haiko. Andeha aloha mariny kely eo amin'ny malina hoe Jesy andana re Efa ao daholo ny entana no mantsika ny entana? Efa reo Ity ho ary io malo io dia mandrosoa fa anditsika. Daholo ry mandrosoa dia anditsika fa dia ilozanao mijoro eo fotsiny ray Aza sosotra ohatran'io rehefa atsika ny tsy hijanony elany Ka aiza ry nahafantarana an'izay zavatra hitranganona tsy ho tafavoaka felona ny mihitsy tsika Anao ty hoa Tena ratsy ny nanana tiry papa Mariny Tsy ary manina ny najanony papa ny fiara? Tsy najanoko fa nijanona ho azy ty Dia inona ny voa amin'izany? Tsy haiko rehetra. Za koa tsy mahay an'izay lohany sy vodiny amin'ny fanamboarana an'ity Aza hitako ka fa mba ratsy sahady izao. Andramo dia marena ihany aloha ka
Tena tsy mety ty. Olozany azo aty androany fa efa fantatra eto sahady. Ahoana izy ao Zao hitanao tsy mety velomina izao Papa ange miaraka amin'ny mekanisien foana rehefa mitondra fiara nefa maninona papa tsy nitondra ny zareo androany. Tsy nisy afaka tampoka tamin'ny fotoana farany daholo anie ry zalahy engany eo mba tsy ho fambararato izao aiza koa no misy hoe mekanisien firy tsy misy afaka tampoka daholo. Ny tomobila mihitsy re misy olana va tsy fambararatsy zany ka iza malaly mekanisien afaka foana teo alohako izao dia hoe tsy afaka. Mety hoe zay kosa efa velona ka nenao efa lazainao fa fambararatsy nino fotsiny ihany hoa dia milamina io. Efa azovaziny papa nefa za efa tena matahotra mafinge angamba dia ho taraika aty akebakeba-tany aty tsika. Papa zao tokony manafatra mekanisien avy hatrany dia manaraka antsika fa oriana fotsiny zareo. Ary matory aloha sa tsy dia atory ianao? Toromasinina koa ara no azy amin'izay fiara mitongilangilana amin'ny lalan-dratsy sady atory amin'ity andro tsy mbola maizina akory. Reraka ny ditsinonako fa tsy dia lavitra ihany ke ny lalany. Misy chocolat tokoa anaty paosiny sakosy eo raha mazoto ianao. Chocolat ve moa tsy ampazoto aleo mihitsy hohanina izany. Mazoto ary fa mbola lavitra ve ilay toerany? Tsy efa tsy dia lavitra intsony satria izay tanàna diavintsika manaraka io izy. Fa papa ve hoa tsy mahatsikaritra hoe hafahafa be izany daholo ny fijerin'ny olona antsika aty mety hoe gaga fotsiny zareo amin'ilay endritsika vahiny aminy. Fa tsy tia vahiny ange hono ary papa ny olona aty Zany ve hoe papa tsy mijery endry zareo mandinika antsika fa tena hitako hoe feno fankahalana antsika izany daholo ny endriny. Aza mijery azy fotsiny rehefa mety tsy dia fomba tiako angamba ilay mifampijerijery. Mahaizina za tokoa tia ny andro aty mihitsy angamba ny vetivety dia alina ny androko. Enao tia hoa imezy foana raha tsy ny alaheloko anao hotratra ny loza aty angetry papa tena tsy nankaty mihitsy raha nitahotra ny aleoko nijanona tany an-trano. Eny zava-dehibe amiko izay anaka ka isorako anao fa itsy aloha itsy miboriboky tany andolo no haitonina meloha tena te hody ary papa ka tsy te hijanona aty intsony inona ihany ary re izao ry jesia ka manam-porofo ny témoignage nataon'ny olona angefa nandalo taty daholo ny zavatra hitako sy tsikaritro makahala vahino amponina aty ary izay olona mitady anorim-ponenana aty hony na maty na lasa dala. Vitsika anie tsy anorim-ponenana aty papa ranga ohatra fotsiny ry anaka rehefa matahotra ianao dia miteraka tebotebo sy fikorontanantsaina ho anao zany. Raha tsy saina ny olona aty papa indray ary papa io tsy maintsy nahatsikaritra an'izany fa tsy samy teny amiko fotsiny. Mino fa tsikaritra ao tsara mihitsy ny fijery'ilay zanaka vavin'ilay sefipoko tany teo sy ny reniny hitako ohatrany somary niavina zany aloha ry zareo teo tsy vitan'izay miavina fa tena nanao fijery tezitra sy feno fankahalana mihitsy. Inona nefa ny mety antony tokony hatezitra azy aminao kefa hoe tsy tia vahino ny olona aty fa papa ve tsy mety mino ary mpamosavy daholo ny olona aty na kely na lehibe ary na lehilahy na vehivavy 750 ny olona aty mpamosavy tsy vanina daholo. enao tire anaka tsy mampimehy ange izany papa manary efa tsy hijanona ela ty ho atsika dia hafiriana ilay hoe tsy hijanona ela azy herinandro fotsiny tsy hijanona ty herinandro izany kosa aloha fa tena mialatsiny ny ary izao raha ny tiako dia zao dia mody tsika tsy vita zany ny zavatra tokony atao aty raha mody sahady matahotra izany fa hoaiza izany izao ny dia tsika izany hoe anatona an'ilay manam-pahefananao an'ilay tranon-drazantsikatsika izy mantsy no natorony sefipoko tany ako mifanakaiky ilay toerana nefa
lavitra ny lalana amin'ilay miodikodina be ny andro ary ty efa maizina sady fangahoah ndraiky tsy manam-pahefana ny manoro antsika ny tranon-drazana zany e tsy haiko rehefa anytsika nasainy sefipokotany manatona dia makany aloha zany e asy fiaraha-miasany zareo atyko ka mety tsy azo ifampiresahana ny olona ty dia manam-pahefana ny nasainy nataonitsikako dia tsy haiko aloha anaka fa hono papa dia ao amin'izany trano efa 10 taona maro tsy nipetrahana zany koa zany zao natory mandritra ny efatrandro manina azy any mitetateta nandehanakaty tahako izay ihany any janona tany an-tanàka tena velana nandeha rehetra taty papa nefa aty minova feno asamy maizina zany raha tena misy ny asamy maizina aty dia voamaika izay tokony andrisika anao akaty ara-iady amin'ny papa e ka ny olona rehetrarehetra ty any eo ary papa ny ratsy fa tsy olona ray e ary zinona izay herintsika hiadivana amin'ny asamy maizina heran'ny tanàna izany ny amin'ny papa zao fasany ilay venana ny mamay fa tsy afaka manamboatra n'izany aina tananga atsika raha izany ny olana saingy ilay miady hevitra na manome sosikevitra amin'ny papa moa mandrerakako enona foana rety itezitezitra ty e tsika io tsy hijanony ela ty e ka herinandro ve dia vetivety e sady amin'izay aty amin'ny tanàna ny devoly ka azo irasahan'ny papa eo ntsony efa tena leoka hita rehetra mipositra manam-pahefana aiza zao no mety ametrahana amin'ny fiarantsika aika i matory izy reraka loatra koa ngambako tsy atao imasiny aloha fa tena hafahafa zany daholo mihitsy ny fijerin'ny olona ty asa mety hoe mahitanay vahiny angamba avelako aloha izy atory eo e tonga soa aty aminay io ohatray ary ohatry ny misy olona pitsipitsika tamiko an'ito io zay e mety manofo koa angamba misy raha matoa mitsory mandinika ry ambadika io ny fiary ry azafady hoe madama ohatray adala kosa angamba io ny poziny ohatry ny renindry amova nitika mahakamo aleo rangasy ataona ataovatsy oay filera matoa ty ve adaly ndanaragainao mandeha amin'ny famakamo taitra ny zonony tao arinako tao marina vetivety mihitsy izy dia tonga tao ariako tao tonga sory mpiavy mpisango fahafatesano mpisango fahafatesana hoana fa samy teniteny foana tsy andany andro amin'ny adala fa mba hitany ranga ary tsy hitatampoka koa izy teo lasaiza tena mba enjana namino raha matotry ny adala iny aleo aloha anatona n'le manam-pahefana to mandrosoa manaja sy miarabanao sefo miarabanao mahazo torana misaotra tompoko ny azoko atao anao za no monsieur Maurice chef monina ny Antananarivo fa manana tranon-drazana sy fasan-drazana ty dia izay no nanataonako anao fa tsy ny sefipokotany ve tokony ho ataonao amin'izany ramose ka efa nanatona sefipokotany eny dia izy naniraka anatona anao dia mba ianao manoro any misy an'ilay tranon-drazanay enjanandray zany sefipokotany mameandraikitra manam-pahefana le trano ny sinona manodidina eto amin'ny positra reo eto moa ny andro efa nandroso ariva dia tsy afaka niaraka tamiko izy mazava zany vina tsara moa ny atindehanao taty monsieur Maurice monsieur Maurice ny marina hijery an'izay anatsarana an'le tranon-drazana ity zay sady hikarakara ny fahasan-drazana sefa fa maninona tsy azoko fa maninona ahoana sefo tsy tokony nakadiana reo monsieur Maurice
tsy mbola renao angany laza ratsy ny toerana aty fa laza ratsy ahoana sy fo atoloha ry aloha ny taratasinao re tompoko ianao zany ilay zanaka lahatokandra farazy jaune eny sy fo ry zareo no antokantrano anankina mpandrosafo no zananomboka ny asa teto zany ve tompoko maty tanora ny ray aman-dreninao tamin'izany ary heritaona monja torinina tongavako teto no nahafaty andry zareo mifanao herinandro nahafatesany tena marin'izay fantatrao moa ny antony nahafaty azy tsika tsy nampafantarina loatra zany mifoka sigara aloha ianao sa tsy mifoka ka ampirehitra sigara kely fa miala tsiny mazaka setroka sigara nefa ianao tsy manahy tsy hitako koa nasiko mibrikeko ay ry mbaravara kely ry vetivety iresaka kely aminao monsieur Maurice esy fo ianao ve mino fa misy ny ody ratsy fa afako fanontanianao sy fo tsy fahazoazy ake fantaniako anao monsieur Maurice tena marina tsy mino an'izany asy fo mety hoe ampiasain'ny olona fotsiny zany satria everiny fa manakasina na miaro azy nefa finonompoana daholo fotsiny ihany zany amiko monsieur Maurice olo mifandrosoana civilisé ka tsy mino ny fisian'ny ody fa nisy onano ny tsy finoko zavatra tsy misy akory ve dika an'izany finoezanao zany sy fo mety hoe mbola tsy hitanao anga mpakatsinonao ahoana zany anazavanao ny antony reny ambala velona sy ny sisy reny tsy manakavalo mahakasika an'ireny satria tsy mbola nahita ny vatana na nanao fanadihadiana sy fikaroana mahakasika an'izay avelao ihany aloha eo me monsieur Maurice misy zany aty monsieur Maurice ary ho hita amin'ny masonao zany raha monina maritra eto ianao mahery ny asa maizina ty ary mifaninana mihitsy ny olona ty hoe iza maherody hatreto aloha raha ny fahitako azy dia ny vadiko ny mbola maherody indrindra ary matahotra azy tolo mimpony ato tanàna indreny be ny tany aloha tany nefa nytana ody mahery ary mifandovany zareo fotsiny ilay izy ary ilay zanako lahy indray no antena eny andovany zany raha misy ny fahalasanany ay ve fantatro fatsino an'izany ianao ary ianao ve tsy nahatsikaritra hoe tsy misy manam-pahefana miara-miasa amiko ato fa aiza tokoa aloha mpiara-miasa aminao lasa nanao mission sy ny sisa sa iza na matin'ny asa amin'ny maizina na manao abandon de poste ny sasa moa nataondry zareo sorona ho an'ny masina topo iny ay fa rery sefo hijikinao fotsiny everinao fa mitantara ny valamaty angamba anita varavara kely aloha monsieur Maurice fa zafady mba fa tsy manahy farany teo zay nisy namanay telo ndray maty atao anatin'ny herinandro natao sorony zareo tsy ampy herinandro nefa narisan'ny asany dia zareo vonona ho sorony izay isam-bolana misy sorona tao hita tanàna ary izy ireo no natao sorona teto namako sasany iray mba fetsy dia nitady lalana aingana dia afaka ny sisa kosa na lasa-dala na maty fa marina daholo fi izany zavatra lazainao izany sy foa mivazivazy anga fahitanao monsieur Maurice ny ray aman-dreninao zao dia samy victime zany ody mahery zany ka maty misavy avokoa fantarao hoe maninona mbola velona fa tsy maty torenina amakireo na nareo olo ka fa nanoro-pinenana teto fina ny antony nanaiky nialaka tamin'le vadiko aty dia namindrano fo araka ny lazaiko ty dia mahery ody indrindra eto ny vadiko izy mihitsy no azo lazainao sefo-pitarika amin'ny mpanao ody rehetra eto mba enjana koa zany vadinao zany efa te hiala mafy hita amin'ity tanàna ty fa tsy afaky hatreto aloha mbola matahotra ny amin'ny aiko lalina zany nefa tsy nonao satria tsy ny ainako nahitako
Malahelo ny ankonako sy ny fianakaviako sy sisa misy morisy. Lanteto ny heriko sy ny atandrako. Ary asa na entiko ny afatesako. Tsy ahita ilay zanako tsy ny amandrakizay. Latsaka mihitsy ny ranomasony. Manambatemanjanaka mipetraka ny Antananarivo aho. 40 taona maro ny nataozako azy ireo no ny asako taty ary tsy tafaverina teo amin'ny zareo intsony aho nanomboka teo. Miala tany zanako any ary mitovy taona amin'iseny zanako lamatoa. Tadidiko mihitsy mantsy se niala teto fa mitovy taona tamin'ny zanako. Efa taona se tamin'izany. Efa taona tokoa no lazaina hoe niala teto. Vazasendra nandalo tamin'ny arabe no niangaviako nitondra se tany Antananarivo tamin'izany. Zany? Nampitondraka azy ny taratasy rehetra momba se hatramin'ny tony taratasy trazo tanin'ny se tony. Ny antony tsy tiako fahateto amin'ity tanàna ity se. Ary ny hevitra fa tsy maintsy hiova ny zava-misy aty rehefa ela ny ela ka mba afaka hijeriny tanin-drazany se. Izay ny antony nampanarahako ny taratasy rehetra. Lehibe se ity vao manka mahay ratsy azy ny fiainana ity. Sangisangy fahafatesana. Aza mieritreritra ny tafavoaka velona intsony a. Oay, toa mato misarita-bolo be mitondra jiro tsy mety matin'ny rivotra. Menamena be masony dia ny tarehany. Sanatria ohatra n'ireny tarehan'olona efa maty ela be ireny. Fa izy ianao? Zavy aleo anatona kaiky so fantatry ny ry any. Matahotra fa sy manatona ianao ka. Matoto sangatra sa inona? Ndana ianao mandeha? Ndana! Apetrako hoe ty jiro ty dia okentaiky ny ry. Aina ny mofy a? Tena efa natahotra marina. Oay, ary io alohan'ny fiara io aneny raha matoto anatin'ny mofoko teo e. Sangisangy fahafatesana donga soa e. Izany mihitsy ilay lazainy tao anatin'ny mofoko. Matahotra fa lasa izany papa teo e. Mety eo amin'ny positra ny sandary eo io izy fa hiazakazaka ka ho aingana. Papa, matahotra ho a? Matory be papa fa tsy marezy ambonin'ny tany. Oay, izay ilay feo alera matongo sy tamiko tao anatin'ny mofy inge e. Mofo aza moa papa fa matahotra. Avelao izy atory vazavoaziny e. Fiza nefa ianao e. Ina ny tadiavinao? Mifarty ny riko retsy a. Fina nefa ny antony e. Izay na ninarareo. Halanay fotsiny izao. Oay, fa ahoana natafitirana ho ato nefa ny trano rehetra ny dinay daholo. Satria mahery ny fanafody be. Indrindra izany na maty na lasa-dala fa tsisy mivoaka moa reto izany a. Fona tompoko. Tany ianao mandeha fa matahotra. Ekizay mihitsy koa ilay tadiaviko. Mbola vao manomboka ny lalao. Jereo indray reto namako reto. Jereo. Biby lava be. Sorandreo. Iasody any. Mikisaka sahangana nakory biby lava fa ino ny tiananany eo a. Zareo.
nareo io enseo Manentsika asio io fa nienjera ry bibilava ireo fa makazoro-trano amizay nareo hitangoroanao amizay ry bibilava io manantona manantona ndana mandeha any daholy miakatra ty ambako Jessie aiza daholy le izy teo le inona anaka ary manina aloha ianao mitapify teto anjoro-trano teto e finanjy natorianao teria-pandrina tafiditra tato trano le raha matompa misaronyseho tamiko tanaty nofy nampitahoriny asady andrahonany fa tsy maintsy mivady tena andefasany bibilaraka nezaka nandositra ary ny anjera farany teny akatra de ty ambony taholy le bibilava de zay ny tadidiko farany eo rehefa efa tsy ahita an'izany ntsony ianao anaka fa efa andeha nge tsika eo merina fandeha tsika ao marary le tongotry ny anjera papa zany sahirana be azo ao mamindra efa tantanako moramora ianao ao sakambino aingana dia miara mitsangantsika any a isa roa telo zay ary andao tsika mindra moramora ary maninona izy ny tsy afa mamindra ny anjera hoana izy ay aleo za manampiaza vato amin'ny ilany dia ianao veo monsieur Maurice eo mamindra miadana ianao a ay dady efa ty sady tadiavin'ny mama nge hony ianao e hoaiza raha tsy atebesako e manampy an'ireto olo reto ao fa ody ry zareo fino ny tadiavan'ireny sy avo marainy ty tsy haiko loatra aloha ny amin'izay ka ary mba miaraba olona aloha sy e oay azafady manahoana daholo nareo manahoana ry sy zanako lahtokana izy io monsieur Maurice tokony anarany ay faly mahafantatra ny sy ary toka faly mahafantatra anareo ihany koa tompoko mahazo mody amin'izay sy efa ho avy ahy anatitra ny zareo etsy amin'ny fiara etsy fotsiny dia anidy birao papa hatianao amin'ny lefitra ny natoriana ny poketrako ao fa iverena ny papao zay rehefa aveo e aleo rehefa ho alaiko e ndasy moty fa virenanay zany rehefa aveo ka tsy mahazo manampy zany vitanay io fandana teneny reny se hoe ho avy io ny dada hoe dada indray zany tsy mahatoky ahy fa tsy reo olon'ireo mampitarina se tsara ary toky tsy reto olona reto mihitsy ny anaovandratsy tsy ry zareo ahoana moa no anaovandratsy fantatry se ny tiako lazaina amin'izany e dada tsy mahatoky zanako ndany se mody akazavatra ambirao anao dia andeha inona ny ilainy se eo akako azy za ihany makasika zay fa lasa tiany zanakao tantany monsieur Maurice anarahako an'iny ikaroka zay azo ampiasaina amin'io dia ao anaty poketra ny zanakao ny alehan'iny eo toky fahalalany aveza moa no afahanse misavany poketran'olona eo ary alalana avy tamin'izako moa no nandefasanao an'ireo olon'ireo nefa zay tafiditra atony tsy mahazo mivoaka velony ary zay sy mamako efa nyresaka inona fampiresahanareo ny amin'ny tovavy eo ioko tsy maintsy ho anay io ry dada dia namenga avy an'sy ary toky tsy ry zareo nanaovana an'izany be dia be ny tovavy ka io no mety amiko hoe ahita ohatran'io aizantsony fa zara ry izy tonga teto raha tsy mihetsika dia tovolafa indray no hetsika alohako sery dady tsy mea am'sia fa madity an'sia no mea ny poketra iny meo indra tsy te hita raramiko se lasa fandidina nge izany fa tsy fiangaviny sady raha inona moa no hitako aminao ry dada mo matao ohatran'izany
iny koa fa efa azoko rô izay tokony nalaina tao anatiny e Toky avereny izay zavatra nalainy se tato toky alay voany amin'ny mama rehefa aveo lasa ianao e mirele poketranao sisitsika mianaka dia mandeha eny papa santo za efa te hiala mafy tsy te hitsanona eto tsony tsy mijanona eto tsontsika ary tsy andeha n'ity tanàna ty tsony koa fa aza manahy ianao hoe sofa tsy tarytsika tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisina fatitsika angamba ny raisina taty raha ny andriandro naharitra taty teo zafady jesy moa ny anaranao teo fa hoana tompoko fa misina no misefisefim-pino sifoa eno a tia mipoketranao dia jereo izay zavatra tsy ao kangamo misy tadidiko avy ny zavatra tatao anatin'ny tato nisy sary tao sary tapako betsaka no nataoko tato dia eo daholo ve be dehibe angeka tsy haiko na misy tsy ato na hoana e mifaireo mantsy zao ny sary tapako sasany zay vo tena loza ny azo anao faloza hoana sifoa tena mampatahotra ny izany zavatra lazainao izany e tsy maintsy efa nakany reny sary tapako reny nakaniza toky le zanako lato eo fa alaina atao inona ny sariko ampiasaina amin'ny ody ratsiny zanako izy nefa tsy afeniko aminareo mihitsy ny fikasany-dratsiny papa teo azany matahotra n'izandray papa ahoana ho azany milamina aloha anaka milamina aloha dia ahoana tokoa izany sifoa ampiasainy amin'ny ody ratsy ahoana ny sarin-janako ampiasainy mba azony ianao vadiny ny sarinao sy ny fatoram-bolonao sy ny sisy papa karazana ody fity ve izany sifoa asa zay venonao azo lazana azy fa ny aty aminay rehefa tsy azony amin'izay ody zay nefa dia asiny amin'ny aretina mbala velona papa zanako rehefa tsy maintsy izako alainany aminy izay ary ny fatoram-bolonao daoly famatoram-boloko ro ihany ny entiko taty dia tsy ato tokoa indray tena lainy koa izany ny famatoram-boloko dia nikasinyako koa tato fa tsy ato tsony lasa ny andaholo izany reny dia ahoana ny atao amin'izany sifoa mialy eto ainy anary tsy tratra riveto sy ny manodidina eto aloha nareo zay ny tokony ataonareo ka aleo nareo mandeha ny amin'ny fatoram-bolonao sy ny sisa aleo raisiko andraikitra zay azona azy miala lavitra angena ny tanàny nareo raha ny eniko mantsy dia tsy manan-kery-tsony ny ody aveto rehefa lasa lavitra nareo veloha ny fiara misy morisy dia ndana misorabesaka tamin'ny fandraisana sy ny sisa sifa tsofa taty ianao fa raha tsy izany dia asy anazo any mianaka dia mba jereo kely mahakasika an'izay sary zay sy ny sisa raha sifa tena azafady indrindra jereko zay fa za manana ao veloma nareo mianaka veloma tompoko zay sifo dia matovy izay mety arovana ny anjanako any mesy ahny zavatra olona teo malaksy ka raha hitena hoe tsy amea dia ahoana ny ataonao omeo aho azy zay raha tsy tianyseny otoferiko amin'ity basy ty meo aho azy zay serdady omeo fa inony ty ataonao ty ranga ty fa maninona ny kendainao oatra izao izanako amonao ony izy no reto zavatra le tovavy ety reto ve zany ve ary mbay amin'izay aloha ty tanana ray tsy misy ilana azy selesy inona miangavy anao aza ataony ininony ny tovavy iny rehefa tsy voakasika fotsiny ny ainao dia mipetra tsara ary aza miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirana ianao sady raha ty hazanany koa izy dia nanampy ihany tokony nataony fa tsy za indray no raha rahona no faty eo tsy tsapany hoe tiako ane iny tovavy manjakely iny e tovavy samba voahita very se tya fa nga ty amintsika moa misy an'izany fa rehefa hita manja dia atao aloha izay azona azy saingy tsy voateram-piasa ody ratsy ange vo ahazo azy raha tiany se izy za no nrery mama seny toko tovolahy manana ny atsaraty se fa manana ody maherin'ny mama koa zay indrindra
ary aza matahotra ianao zanako fa tsy maintsy ampiasain'ny mama sy ny fanahy miara-miasa aminy a ny hodiny rehetrarehetra azo hontsika ny mitovavy iny. Azonao zany ampivadinonareo dia atao zy azahoanareo zanaka, rehefa azo ny zanaka dia vonoina amin'izay izy. atao fakataranaka fotsiny re. Ie, izay indrindra. dia avy eo makivady vaovao indray rehefa azo ilana azy na dia tiana azy izy. Ka raha mbola teo velona ianao rangahy a dia mipetra tsara fa aza manelingelona ny zavatra ataonay. Mazava ve izay? zany ondry dada fa dia azo ilozana mivandravandra fotsiny a. Mody marenina eo io. Mipetra aloha ianao toky a dia izao a reto sary sy fatoram-bolo reto sy ny sisa rehetrareto a tsy dia tena ilayntsika raha izao. Azonao le collier iny ny tena zava-dehibe ka efa nampidirinao tao anatin'le poketra ny soma tsara ve aloha le collier sa tsy? Efa nampidiriko mihitsy. Engane fotsiny mba hiravahana iny. Raha tsy izany tena very momoka ny ezaka efa nataontsika vao miravaka n'iny fotsiny izy na iza ny toera misy azy a ananantsika fahefana ary ataontsika mipenipenina mitady ianao. Aza matahotra ianao ho lasa daly iny ataoko miredirediny ny anaranao saingy vao mahitanao fotsiny koa dia ho sitrana avy hatrany. Eo ny dadany no misafidy na ny zanany no adala na ampiarahany ianareo. dia raha tia moa isorony le firavaka na koa tsy karitry ny dadany eny amin'le firavaka dia isorony. Izay ny soroantsika ka mila tonganao any. Rehefa tonga any koa nge ianao ka miononareo dia afafazo eny amin'ny tavany aloha ty raha ny zavatra ty fa afafazo ataovy mahita any fa ianao koa tsy ho tanany dadany tsondro izany iny aorinan'izay fa hoentiny miodimody aty makaty amintsika ary rehefa tonga aty izy a ho ataontsika tsy te hisaraka aminao tsony. Mbola tsy matoky valera amin'ny mama ve? fa dada tokoa ve aloha anaiky ny fahatongavany aty amintsika ary mama? Tsy anaiky mihitsy izy raha iny fihetsiny iny aloha fa zao tsy maintsy ataontsika amin'ny fanaovana azy. Ny antsika indray ny namantsika na fahavalontsika na namana io na inona efa niaro azy hatramin'izay. Zao kosa dia za mihitsy no anapitry ny ainy. Sika sy mama fa tsy mamareo zany ka. Tokoa moa